zany a ataoko hoe napiditra an'le APRSM teto Madagasikara. Donc le APRSM c'est institution any andafy manome diplôme moa zany fiantsona anazy ho an'ireo zay manao examen na théorie amin'ny lafiny mozika. CMR ataoko hoe monsieur Jean-Félix Ratef no représenté anazy foana hatramin'izay ny teto Madagasikara. Ny anaran'ny monsieur Jean-Félix Ratef no teo amin'ny diplôme hatramin'izay. Izy moa zany tsy ohatrony zay ny antony ity mifanandresaka kely ty fa ataoko hoe manomboka amin'ity taona ity zany dia tsy ny anarantsony eo mbola sy fantatro na ataoko hoe Tony Ratef nanala izy na ataoko hoe cours de musique Ratef, mety koa amin'ny cours de musique Ratef, fa ny olona ny ankizy mandray mpianatra mandray anjara amin'io examen io dia mpianatra amin'ny lafy valinosy rehetrarehetra. Misy ato zao mpianatra ny Ara Academia nanao zavatra, misy ny Talenta, misy mpianatra ny CNEM, misy ny ohatra ny mpianatra avy any amin'ny ONG Bel Avenir avy any Tuléar, misy ny mpianatra avy any Tamatavy ao amin'ny Anilala. Zany hoe efa era Madagasikara mihitsy zany examen io misy. Dia ny fizarana diplôme zany natao teto androany dia ohatrany hoe karazana hommage kely zany ho an'ny dadanay zany monsieur Jean-Félix Ratef. Firy teo ireo mpianatra nahazo an'ireo diplôme ireo dia manahoana ny lanjan'io diplôme io? Tamin'ity izy anaky 17 no nahazo an'ilay diplôme tamin'ity. Anaky 10 avy any amin'ny province daholo, anaky 7 avy eto Antananarivo. Lanjan'io diplôme io any andafy izy aloha misy lanjany zao, zany hoe diplôme reconnu internationalement fa mbola tsy reconnu nationalement. Zany hoe mbola misy asa atao kely zany io amin'ny lafin'ny ministère, amin'ny lafin'ny fanjakana zay miandraikitra ny resaka mozika klasika mba ho reconnu, mba misy ankizy mba misy équivalence homophobe an'io diplôme io. Manoloana an'izay olona an'izay tompoko misy hoe ny Antsoava ataonareo amin'ny mpitondra fanjakana tandrifo zay? Misy ny Antsoava, misy ny efa ataoko hoe dossier mipetraka zay monsieur Ratsofetra zao no anisan'ny investigateur an'izay zavatra hoe mipetraka le dossier mba reconnu amin'ny diplôme APRSM misy équivalence eto Madagasikara. Fa tsy moramora le izy satria zao tsy misy ny atao hoe direction de la musique eto niveau ministère. Mora teo le resaka hoe mozika klasika mbola ataoko hoe ezaka be zany nataonay mba ho reconnu anisan'ny hoe fianarana ara-dalàna le izy. Azo ampahafantarina mijery antsika fa hoe inona marina izay hoe reconnu international zay hoe ny azon'ilay diplôme atao rehetrarehetra? Reconnu international moa le izy ohatrany hoe manana bac ianao ohatra dia rehefa mankany andafy ianao manohy an'le fianarana mozika dia efa tonga dia miditra klasy ambony bac ianao. Reconnu le izy eo amin'ny firenena amin'ny 100 eo tany indrindra moa zany fa ny firenena le miteny anglisy, tsika anisany hoe le miteny frantsay, fa miteny anglisy le izy efa reconnu dia reconnu zany Europe indrindrandrindra. Any États-Unis any angamany izy raha amin'izao fotoana zao mbola tsy reconnu fa eraky n'izao tontolo izao izy efa reconnu.